Mankalaza an'Andriamanitra isika ary mpianoavana satria nomeny tombonandro fifaliana ny mitrotro ambavaka antsika indray amin'izao fandarana manokana hitsotroana sy entina ambavaka, tondranam-bavaka ireo rehetra izay manana fikasana sy faniriana, indrindra ireo manana olana. Ny teny fikasana ampitaina amin'izy ireo dia ilay voalaza ao amin'ny Hebreo 10:7 manao hoe fa ny marina ao amiko dia ho velony ny finoany. Izay teny izay no irina sy atolotra ho antsika, kanefa izany koa dia tiana hitsotroana ambavaka antsika mba ho isan'ireo marina ao amin'ny Kristy isika androany. Andeha hivavaka ho an'ireo mpanao asa tena isika sy ireo manana ny tsy fahasalamana ihany koa. Hivavaka isika ato. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, dia manolotra saotra sy dera ho anao izahay satria manana tombonandro sy tombo-potoana hitsotroana ambavaka manokana, ireo izay manana programa nantom-bavaka tiana hangatahana androany. Mivavaka manokana ny tenako androany ankehitriny io ho an'ireo rehetra izay manao asa fivelomana izay ataon'ny tenany manokana, tsy miankina amina iza na amin'iza, meo lalana izy ireo Andriamanitra, ary aoka hosokafany eo manoloana azy ireo isan'andro, ny varavarana ahafahany ireo manome voninahitra anao. Misy koa ny tsy salama, irinay Andriamanitra ny mivavaka ho azy ireny mba hanasitrananao azy, indrindra ny tsy salama izay efa naharitra ho taona vitsivitsy izay. Ianao niditra tsehatra mba ho tanteraka ny fanasitranana satria efa miakely eo am-pelantanana. Momba azy ireny Andriamanitra, mitsinjova ny fiainany, ary izay rehetra maniry sy mangataka aminao amin'izao ora izao, dia ianao no hamaly azy ireny araka ny habeny famindraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.